Eto Betakilitra isika izao. Betakilitra dia tanàna kely anankiray atao amin'ny komuna Katsepy aty amin'ny faritra Boeny. Eto isika no iresaka ny fambolena am-pemba sy ny firoboroboany. Anisan'ireo tantsaha voalohany nanandrana ny voly am-pemba teto Betakilitra i Mbehoavy. Efa ho 5 taona izay i Mbehoavy no namboly am-pemba ka manan-kolazaina izy momba ny fambolena am-pemba sy ny famolahana azy mba ho vanona tsara aty amin'ny faritra Boeny. Efa misy 5 taona zay raha efa-tsy taona io nambolena ny sorgho. Fa le famolahana tany tsy mila famolahana tany be loatra fa tonga de hoe asany alasary foana de fa ambolena le sorgho. Ny am-pemba zany voalohany ambolena anazy amin'ny volana Desambra. De fambolena anazy tsy atao lalina loatra zany, tsy atao ambany tany lalina loatra fa kely le voany. De manaraka izay 12 andro farany ambolena anazy misy démarrage. De zany hoe esorina zany raha vo maro le tsirony esorina de farany ambony zany 3 na 2 no tavela eo zany. Zay lava. De sasa izy koa zany tombony koa mety aketsa koa izy amin'ny tany hafa. Na hoe asosoka ny hafa koa zany ambolena amin'ny toerana hafa. Le esorina fa tsy arina foana zany fa tonga de ambolena foana koa aketsa izy. Mitovitovy endrika amin'ny katsaka ny am-pemba. Katsaka no tena fambolin'ny mponina taty Katsepy taloha, fa ny am-pemba dia vao nampidirina taty aoriana. Fa ny am-pemba kosa nefa dia mora ambolena kokoa sady tsy mila rano be fa mahatanty haintany sy ny fiovan'ny toetrandro. Le fambolena katsaka aloha par rapport ny sorgho tena le katsaka zany mora tian'ny biby zany. Fa le sorgho tsy de tian'ny biby firy. Ary mazaka toetany mazaka tsisy orana. Ary tsy mifidy tany zany le sorgho fa le katsaka zany mifidy tany izy ary tian'ny biby. De ny rano koa raha tsy ampy koa ranora de tsy vokatra koa izy. De raha mamboly koa anao katsaka atambatra amin'ny voanjo tsy mety koa izy satria tsy tia zavatra mafana zany izy. Fa mila izy raiky foana. Tia tena be le katsaka. Tia tena be le katsaka zay zany. Ny am-pemba kosa dia tsy mba voly sarotiny fa azo mpiarana amin'ny karazam-boly hafa. Ka ny tetika asa prosol eo anivon'izay IZ dia manofana ny olona hampivady ny am-pemba amin'ny antsiroko ohatra na ny lojy ary zao hitantsika eto izao ny voanjo. Ny am-pemba koa dia tsy mba mandany masomboly. Ampahafolo ny masomboly katsaka ny masomboly ilaina amin'ny am-pemba ho an'ny tany 1 hektara. Samihafa azy amin'ny katsaka zany hoe ny katsaka zany mila masomboly maro be izy vao afaka ambolena amin'ny tany 1 hektara hoe 50 kg zany. Fa ny am-pemba zany 5 kg foana de fa mahavita 1 hektara. Vokatr' zany dia mazoto mamboly am-pemba i Mbehoavy ka tato anatin'ny 5 taona dia nitatra be ny velaran-tany voavolin'ny am-pemba. Lasa tantsaha-pampitombo masomboly raha teo i Mbehoavy ka ankehitriny dia midadasika be tsy takabasy hatrany am-paravodinlanitra raha tazanina ny velaran-tany voavoly am-pemba eto Betakilitra. Nanaradian'ny Mbehoavy lasa mpamboly am-pemba ny ankamaroan'ny mponina. Tamin'ny voalohany zany namboly eo amin'ny tamin'ny fanandramana namboly 1 hektara raiky. De nahita tombony zao tamin'le am-pemba sorgho de nanitatra. De jusqu'à amizao 10 hektara zao ny fambolena sorgho nataoko zany. Raha ny tantsaha mamboly azy aloha tena maro be mihitsy satria misy tombony be zany satria voalohany izy atao sakafo. De ny olona mitady azy koa mitombo satria mety atao sakafom-biby koa izy. Ny sorgho hoe provandy hoe tena misy vitamine be zany. Efa mirona amin'ny fambolena jiaby zany le olona. Nata olona boaka lavitra na avy de fa fambolena foana. Satria sorgho koa ma zavatra vokatra tsy mifidy tany de zay zany tsisy tany mipetrapetraka zany. Mahafa-pahasahiranana ny voly am-pemba satria misy karazana tsingerim-piainana 3 samihafa ny am-pemba. Misy ny am-pemba 3 volana, misy ny 4 bolana ary misy ny am-pemba 1 bolana. Le karazana sorgho misy zany 3 karazana izy io. Misy le 3 mois le atao hoe antsoina hoe rasta ity zany. De misy koa ny 4 mois de hoe fotsifotsy zay izy be maso zay. De misy koa ny 6 mois lava ranjo be zay izy, lava hazo be zay. Le 3 mois zany mahavonjy aloha
satria mandrombaka le sakafo. Dia ny katoma sy ny simoa zany mba afaka miambiamby kely tsenky dia iny no atao hoe amidy na ohatran'izany. Tombony ampemba raha oharina amin'ny katsaka tsy dia manalavitra ny vary ny tsirony ka tsela dia zatra ho azy ny mponina. Somary hafahafa foana satria tsy dia zatra an'ilay olona, surtout le olona avy aty zany fa tsy dia zatra anazy firy loatra. Fa raha fatafarafara zany izy hitan'olo ny tsirony sady mahasolo vary koa izy dia nazoto koa le olona mamboly sady mividy azy. Ty ampemba ty zany tena manentana antsika fa mahavonjy voalohany izy dia sakafo tsara, faharoa izy mora amidy ary sakafom-biby koa hoe atao provandy koa zany izy, ary manentana antsika zany mba hamboly rety ampemba reto na sorgho fa tena tsara.